tena mivolana marsa teo namonjy sekoly amin'izay izy dia tafatojo nifanojo tamin'ilay témoignage ny Eliandry tamin'ny 29 mars ya folo taona izy narary fo nisy areti-potsiny ety sitrana mihitsy dia ny témoignage ny Eliandry ho an'izay nanatrika dia hoe naratra izy tany amin'ny lasa nivokatry ny nataon'ny mamany nylozan'ny mamany izy fony mbola kely sy ny sisa dia narary fo dia andeha hanao évangélisation teto Madagasikara izy fa teny ambony avion teneniny Jesosy hoe tsy maintsy manantona an'le mamanao ianao mamela anazy mamotsitra anazy dia izay le fotsitry le témoignage hoe mila mamotsitra mila mamela heloka reo izay nanao tsy nety taminao folo taona izy izy naratra ozy izy yanika dia tao anatin'izay izy tsy tia mifandray aman'olona fermé fa tao anatin'le témoignage tao anaty sekoly dia hoe avitsory mamela heloka dia nanapa-kevitra izy namotsitra namela heloka nanadino ny lasa zavatra nitranga sitrana teony eo izy tia fa mafy ho an' Jesosy ny relation professionnelle kasika ny asany zany bloqué foana nandritra an'izay fotoana tao alohan'izay nanatitra CV à gauche à droite mino fa teo ampovoany koa fa tsy nisy vala mihitsy tany amin'ny call center fa tsy nety dia ozy izy Jesosy hoe aleoko ianao tsy mahita asa toy izay any amin'ny asa diso dia ozy izy Jesosy hoe andany ianao ozy izy io maquillage maquilleuse zany izy io maquillage ataonao io perfectionnena dia tsy nanatitra CV intsony izy nisy nicontacté izy tamin'ny sabotsy teo dia nifampiresaka tamin'ilay olona dia nametraka condition le olona hoe zao ny anina sy ny zao ny zavatra ataonay karama tsy nety taminazy sabotsy miditra amin'ny enina maraina zany hoe votsitra ny tenin'Andriamanitra votsitra ny sekoly izy mbola mianatra ny fianarana koa zany tsy sarisary dia ny zavatra nisy ohatran'ny hoe tsy ndraisiny zany le izy nisy olona ankasihan Jesosy tany ivelany tany nanome fitaovana ho anazy vaovao aleloia ambonin'izay mbola andefa entana koa le olona ahafahany manohy le asana maquilleuse azafady tompoko ya zay tianao tenenina dia zao hoe ka tsy ao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana fa alohan'izay sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra tahiny Jesosy daholo tsika mino fa niteny tamintsika Jesosy tao anatin'izay témoignage zay manasa ny mpanompon'Andriamanitra tompoko manasanao hitsangana Alléluia. Efa any amin'ny lanitra amin'ny tanatsika na tsy hitany masontsika izy dia miaraka amintsika eto amen le tianao le maminao le tena mihevitra anao Alléluia le be fitiavana tsy miova mihitsy mandrakizay Jesosy no anarany mafantatra hoe fa mijery akaiky ianao izy ao am-pony ianao Alléluia manakaiky anao sy azo fijalianao manakaiky zany raha nivoana mivoatra kaisaraku tumpu atavi manakaikianao si azufitadianao manakaiki zani nanivuana nivotra kaisaraku topotongindray zay androany amaliny ansonao ny mpanasanay dia lay tompony zavatra rehetra lay tompony ny ainay le manisy fofonainao ambavoronay isan'andro le mampifo marainanay le mitsenanay amin'ny oriky ny famindram-po isa-maraina
lay be fitiavana mitantana ny fiainanay sotra fa isan'ny programme androany zay mbola menao tombontsoa pasoavana afaka iombona tena siraminao indray lay fitiavana tsy miova mandrakizay lay rehefa ty dia tiany azy hatramin'ny farany le manam-piaretana manam-paharetana manam-panantenana ny amiko isan'andro lay tena tia mihoatra noho ny fitiavana izay milaza fa tia Jesosy no anarany fanatrika aminao zay Jesosy androany eto amin'ity toerana ity Jesosy sotra satria fantatrao ary tsisy miafina aminao ny aminay tsirairay avy reto fa misotra fa isan'izay nasainy zay namaly ny antso zay androany miaraka aminao mitenena aminay tompo mba ho fantatrainy lanja ny zavatra rehetra zay iombonanay aminao mivoninaitra reny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tao tsika tia tanana mafy be ho an'i Jesosy malala antsika halleloia raha resy lahatra ianao iombona amin'ny androany mihorakorà mafy be ho an'i Jesosy amin'ny fonao manontolo halleloia maza ho toerana tompoko amen. Teny amintsika indray Andriamanitra resakitsika amin'ny fanoharany Jakoba ihany sy ny tantarany amin'ilay resaka toy ny nomaly fa aseho kosa amin'ilay hoe mandresy miaraka amin'Andriamanitra isika eo amin'ny latabatra manina hoe tsika eo amin'ny latabatra mandresy miaraka amin'Andriamanitra nisy fotoana Jakoba mivavaka dia zao no nataony vavaka Jakoba tamin'izay ao amin'ny Genesis 3:7 fa ianao fa nanao hoe anisy soanao tokoa ka ataoko maro ny taranakao tahaka ny fasika ny an-dranomasina zay tsy azo isaina noho ny amarony efa niteny an'izay ianao dia zay ny zavatra nilazainao 7:20 ka hatramin'ny 2:30 zao nivaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy ary naka azy teo izy dia napita azy tamin'ireny rano ary napita ny fananany koa izy dia Jakoba rery ny sisa mitoetra teo iza rery Jakoba rery ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy manambara-pahazava ratsy ny andro ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy ary hoy izy avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro izy le anjely fa hoy kosa Jakoba tsy avelako andeha anao raha tsy tahinao ary hoy izy taminy iza moa ny anaranao dia hoy izy Jakoba ary indray izy tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery dia nanontany Jakoba ka nanao hoe masiny ianao lazao kely ny anaranao indray ary hoy izy ahoana no anontanianao ny anarako dia nitazy teo izy ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Jakoba hoe Peniela fa hoy izy efa nahita n'Andriamanitra mifanatrika tamiko nefa vovonjy ny aiko dia miposaka taminy masoandro raha niala teo Peniela izy ary nitolitsika izy no ny feny halleluia fatatsika ny tantaram-piainan'i Jakoba rehefa nangalatra amin'ny fisokiny Esau Jakoba dia natahotra mivaly faty ny zokiny izy ao anatin'izany dia nanomana fanomezana ho an'ny Esau Jakoba ary niteny izy tamin'ny zay mpanompony Esau hoe ireto izy mifanomezana avy amin'ny mpanomponao izy tsy niteny hoe avy amin'ny zandriny fa sisy hoe avy amin'ny mpanomponao rehefa mihoana amin'ny Esau anao izy dia teneny hoe tio ny zavatra avy any amin'ny mpanomponao fa tsy hoe avy any amin'ny zandrinao nitoetra teo izy tamin'ny alina ary naka tamin'izany teo an-tanana izy mba hampanaterina ho an'ny Esau rahalahiny eo amin'ny 4:20 amin'io Genesis 3:30 ka hatramin'ny 5:20 dia osy vavy ronjato etretana zany osy vavy ronjato osy lahy 20 ondry vavy ronjato sy ondry lahy 20 raha meva 30 vato trombo vavy 70 vato trombo lahy 10 briky vavy 20 ary zany briky 10 zany hoe tsy kely nampanateriny eo aloha nalefany eo aloha dia natolony teo tanan'ny mpanompony reny nitokatokana isa toko ary hoy izy tamin'ny mpanompony mandehana eo amin'ny loko ary asio elanelany eo amin'ny isa toko dia nanome teny voalohany izy ka nanao hoe raha mifanena aminao Esau rahalahy ka manontany ianao hoe aniza ianao ary akaiza moa ary aniza ireo alohanao dia ataonao hoe any Jakoba mpanomponao ireo dia zavatra mpanaterina ho an'ny tompokilahy Esau ary indro koa izy aorianao zany hoe
andehanao négociation Jakoba natahotra izy satria nahazo menace. Inona no natonga ny Jakoba natahotra? Fantany fa tsy vazivazy aminy Esau. Hitantsika eo amin'ny Genesis 7:20 zany. Anaovaka itsika mihitsy daholo hoe ohatran'ny ahoana ny fandehan'ilay film. Alleluia. 2:40 amin'ny Genesis 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Esau nanao folentika tamin'ny Jakoba noho ny tsodrano izay nataony taminy. Dia hoy Esau nakapo, efa tongotra ny andro isaonana ny kaky dia amono an'i Jakoba rahalahiko aho. Dia inona ny zavatra nitranga? Nanomboka natahotra Jakoba nitebiteby izy tao anatin'ny fony tao. Hoe raha iona izay mirahalahy nefa za tsy maintsy hody any an-tanàna. Dia zao tsy maintsy ho vonony aho ary tena hoaka lainy tanteraka. Ary vita ny amiko. 9:10 amin'ny Genesis 3:30 ka hatramin'ny 9:4 zao voasoratra. Ary Jakoba, eno ilay vavaka nataony. Andriamanitra Abrahama raiko sady Andriamanitra Isaka raiko. Dia Jehovah zay efa nanao tamiko hoe modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia anao soa aminao aho. Tsy mendrika ho nahazona kely akory aho zaho tamin'ny famondrapo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao. Zany ka fanetretena. Fa tsy mitonana inona afa-tsy niteko ihany aho fonitany Jordana. Nefa ankehitriny efa tonga tobo roa aho. Vonjeo amin'ny tanany rahalahiko dia amin'ny tanany Esau fa matahotra azy aho. Fandrao avy amely ahy tampo ambany vady amanjanako izy. Fa ianao efa nanao hoe anisy soanao tokoa ka ataoko maro ny taranaka ho tahaka ny fasika sy any an-dranomasina izay tsy azo isaina noho ny amarony. Dia nitoetra teo izy tamin'ny alina ary naka tamin'izay teo an-tanana izy mba hampanaterinao any Esau rahalahy. Zay vao nitoy amin'izay ny tantara. Zao izara kely eo anatin'ny fotoana fohy tantaram-piainan'i Jakoba sy ny ady natrehany tamin'Andriamanitra. Ary amoaka lesona anankiray tsika eo anatin'ny sekolim-piombonana androany. Afatsika tena mandray lesona tsara tsy handiso ny fomba fijerisika ao anaty fiombonana amin'Andriamanitra sy fanompoantsika azy. Ataotro ny tanan'izay mandray anahako. Fantatrareo teto Jakoba mifampitolona tamin'Andriamanitra, niady tamin'Andriamanitra izy. Tiako fantatreo ty famarinana anankiray ty. Tena hampahomby ianao eo amin'ny fiainana dia tsy hoe satria navita nandresy devoly ianao. Tsy navita nandresy devoly. Na niady amin'ny fiainana dia tafavoaka. Na hoe nanao délivrance be dia zay ny tonga ny fiainanao ilamina. Fa ny fototra ahatonga ny fiainanao voatahiry mandra-piverin'i Jesosy. Tsy miankina amin'ny tombontsoa-pahasoavana omen'Andriamanitra anao sy amin'ny talenta sy don spirituel fanomezam-pahasoavana ao anatinao. Fa misy fototra ifandraisana amin'ny ady ifanaovanao amin'Andriamanitra. Aza diny fa miady ambony ny ady rehetra ampahomby antsika amin'izao dia mpanompontsika an'Andriamanitra zao. Dia tsy ny fananantsika ny rehetra fa tsika mandresy ny devoly, mandresy ny ady sy ny olana, mandresy ny zava-tsarotra rehetra hatreny amin'ny fiainana. Fa mifototra mpahomby ianao ahatonga ny fandresenao asian'Andriamanitra sonio mandrakizay dia nanekenao hiatrika ny adinao amin'Andriamanitra. Mananady amin'Andriamanitra ianao. Tenenino akaikinao, mananady amin'Andriamanitra ianao hoe. Ary miankina amin'izany hoe ny fandresenao ny ambony rehetra. Fatsangany ny tanàna izay mandriany ty afatra androany ty fa tena izaran'ilay izy amin'ny foko manontolo. Amen. Ny tena dogoavana dia ady amin'Andriamanitra. Fototra maritana ny fandresenao mandrakizay. Tsy miankina amin'ny dao anananao, mandresy devoly be deaibe ianao, manaiky ianao fanahy, manana fanomezam-pahasoavana mamaha olana ianao, enjana be amin'ny délivrance. Tsy izay ilay fototra fa ny adinao amin'Andriamanitra. Mbola hafa mihitsy miady ara-panahy rehetra, miady amin'ny herin'ny maizina, miady amin'ny devoly manafika antsika isan'andro, miady amin'ny fakam-panahy sy ny sisa etsetretra izay karazana ady marobe lalovanao eo amin'ny fiainana. Ny asarobidy ny fandalovanao amin'ny pasazy anankiray ahafahanao tena mana fiainam-pitokanana hiady amin'Andriamanitra. Aza diny fa zava-dehibe ny fahalalana ny ady ataonao amin'Andriamanitra. Misy ady tsy maintsy lalovanao eo aminao sy Andriamanitra manokana. Ary io ady io dia ady tena combat réel ilay izy.
mbola tsy renao izy hoe combat réel tena hoe aty tena misy dia mbola tsy nandala an'io passage io akory ianao. Ny ady misy amintsika isandriamanitra dia ho amin'ny tanjona iray ihany fa tsy roa na telo. Zavatra iray aloha no antony io ady io ho atsika militsika manaiky andresy an'Andriamanitra ohatran'ny nandreseny Jakoba azy. Ahoana moa le fandreseny Jakoba an'Andriamanitra? Zavatra anankiray tiako ho fantatrao. Mahavariana tao anatin'le ady Jakoba mivoha fa tsy Andriamanitra. Fa taorian'ny fahavoazan'i Jakoba dia Andriamanitra indray no niteny hoe nandresy izy. Ny fiafarana misy amin'ny ady nao sy Andriamanitra, izay no hamaritra ny fiafaranao raha pitso amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Fa maninona ny Jakoba tsy maintsy niatrika ady. Zavatra mahavariana misy karazana teny nanonan'i Moïse ny amin'ny zanak'Israely mahasamy hafa azy amin'ny Jakoba ato anaty Baiboly. Resaka kely ny Baibolitsika ao boky ny Genesis, ao amin'ny Exodus toko voalohany ny andininy voalohany. Zao le teny ao. Ozy izy ny ten'Andriamanitra eto. Ary zao no anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'i Jakoba. Ary zao no anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'i Jakoba nakany Egypta. Samy mandeha mba amin'ny ankonany avy izy rehetra. Zavatra tokony hitranga eto dia tsotra. Zanak'Israely no voalaza eto fa Jakoba no vakiny hoe ohatran'ny olona hafa ankoatran'ny Israely. Fa ngamotsy Jakoba ihany ny Israely. Fa maninona amin'ny Baiboly no miteny ny fahasamihafana misy amin'ny Jakoba sy Israely eto. Raha ny tokony izy tokony zao ny zavatra vakiny eto. Ary zao no anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'ny Israely. Satria efa novaina ho Israely ny anaran'ny Jakoba. Fa mentionné-ny Baiboly manokana ary napetrany ilay anarana hoe Jakoba ho samihafa amin'ny Israely. Inona ny antony? Ny antony satria Jakoba le olona taloha no vaina ho Israely. Ary le olona taloha atao hoe Jakoba no mitondra anao any Egypta, toerany fanandevozana. Mare diaka ao an'Andriamanitra. Azonareo le izy? Jakoba dia image ny fanandevozana. Rehefa miteny Andriamanitra mikasika mombany hoe zanak'Israely ho any Egypta, tsy ny zanak'Israely, tsy Israely no makany Egypta. Israely tsy mitondra anao any Egypta, fa taorian'ny ady Israely mitondra anao any amin'ilay firenena voatan'Andriamanitra. Tsisy idirany amin'ny Jakoba. Nawa, hoazavaiko lalindalina kokoa lay fanambarana. Halleluja! Ny anarana hoe Jakoba dia anaran'ny Israely taloha. Nahafantarana azy fahiny. Io le identité taloha. Nananan'i Jakoba taloha amin'ny fotoana nionany tamin'ilay anjely tao anaty ady ka nandreseny azy. Izany hoe raha tiky, ny Israely dia Jakoba vaovao. Io Jakoba olona taloha io dia voalaza fa dikany hoe Jakoba dia mpamitaka, mpandainga, mpangalatra. Ka raha ny tokony ho izy dia zao hoe zao no anaran'ny zanak'Israely izay miaraka tamin'ny Israely ho any Egypta. Fa tsy Israely nakany mitondra any Egypta, fa ozy izy Jakoba mitondra any Egypta. Ary eto ny mahasamihafa ny atao hoe Israely sy Jakoba dia tena mipetraka tsara amin'ny Exodus toko voalohany andininy voalohany io. Satria ny Baiboly dia miteny fa ny Egypta dia toerana anankiray maneho ny image ny fanandevozana. Teo amin'ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely. Satria no andevoziny efa-jato taona tany Egypta ny zanak'Israely. Dia io zany Baiboly eto hoe Israely tsy mitondra anao any Egypta fa Jakoba no mitondra anao any Egypta. Inona ny tiany Baiboly teneniny? Ianao olom-baovao nateraka indray, mananaram-baovao ianao amin'i Jesosy. Izay no mahatonga anao hoe kristianina. Fa raha ianao olom-baovao mbola miaina amin'ny fiainanao taloha, dia taditio reo endriky ny fanandevozany ny fiainanao teo aloha manaraka anao mahatonga anao voageja tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra mifanaraka amin'ilay fikasan'Andriamanitra ho an'ny Israely. Eo no manomboka ny fidiran'ny communion antsehatra amin'izay. Inona ny zavatra mitranga?
raha tiatsika miaina amin'ny fahafahana tanteraka eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra dia mila fantatsika ny mahasamihafa ny identiténtsika taloha sy ilay identiténtsika vaovao. Satria zavatra tsy azo afangaro ireo. Eo amin'ny sekolon'ny fiainana dia tadidio tsara. Mila mandalo an'io passage-ny ady amin'Andriamanitra io tsika. Ady amin'Andriamanitra midika ny fanomezantsika fahafahana ao anaty tolona erahantsika aminy. Ny faneketsika ho resin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho ampandresen'Andriamanitra. Hiditra lalina kokoa tsika. Raha tsy misy ady tamin'ny Jakoba sy Andriamanitra ka naresy izy dia nifarana tany Egypta amin'ny fiainany. Sofany izy ady tamin'Andriamanitra mba hamaritana ny fahefan'i Israely ho avoaka any Egypta fa tsy toetrany mandrakizay. Raha Israely no ao anatinao dia hifarana ny fanandevozana rehetra teo amin'ny fiainanao satria ny fankasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tsy misy ifandraisany tamin'ny lasanao fa tamin'izay nanovany ianao vaovao. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Ny asarobidiny io ady io dia tadio, io ady io no mamaritra ny anjara voatendro anao amin'ny fiainana. Fionan'indray mandeha, fandresen'Andriamanitra indray mandeha, fandresenao indray mandeha an'Andriamanitra. Resinao Andriamanitra rehefa avy nandresy ianao izy. Hitanareo ny tena atao hoe anjara voatendry avo lenta indrindra eo amin'ny fiainanao dia ny fahafahanao miaina sy mahatsapa ao anatinao hoe resin'Andriamanitra ianao. Ianao hoe tsy hifarana ny Egypta mandrakizay zany. Ary izay ny zavatra tiany hofaritana androany. Hofarana n'io Egypta io dia ho tafavoaka any amin'ny tany Kanana amin'izay ianao. Ahoana moa tonga mahatonga ny hoe Egypta hifarana dia ho any amin'ny tany Kanana. Nofinofy ilay amin'na. Raha toka tsy ampy tsara ny fisokafanao ara-piombonana androany maraina ao anatin'ity communion ity, hamarananao izay tokony hofaranana sy hanombohanao izay tokony hatomboka amin'izay. Ny fijoroantsika ho Israely dia hamarina zavatra be dehibe eo amin'ny fiainantsika. Ao anatin'io ady io ianao dia mila mianatra tsara ho mpandresy. Ao na ilay mpandresy ao anaty ady miaraka amin'Andriamanitra. Mpandresy zavatra mahavariana dia izao. Ny Kristy toko roa amin'ny 30 anie mampangorohoro mamaky an'io teny io raha vao olona tena hoe mandinika tsara dia misaina hoe amin'ny fomba ahoana moa ny déroulement an'izany ady izany. Iza ilay ady ve dia iza ny tokony handresy ao anatin'ilay izy. Kristy toko roa amin'ny 30 arondra izy tsy atao hoe Jakoba tsony anaranao fa atao Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olo ianao ka nahery. Eto aloha dia tiako lazaina amintsika tsara hoe mahavariana be ilay izy hoe raha mandresy olona Jakoba normal fa olona izy. Fa hoe olona mandresy Andriamanitra ohatry mampipoaka kely ndroa ihany mieritreritra zany hoe iza koa ny olona mandresy an'Andriamanitra. Amin'ny teny latina dia hoe quis ut Deus, na hoe iza ny mahery no Andriamanitra. Tsisy mahery no Andriamanitra, tsisy voary anankiray miforon'Andriamanitra hery noho izy zany. Fa maninona ny Baiboly no milaza fa nandresy an'Andriamanitra Jakoba. Lay mahery noho izy tenany amin'ny Jakoba azy sady namorona azy. Ny voalaza eto fa nandresy azy, ndresiny. Raha mandresy olombelona dia normal, fa mandresy an'Andriamanitra mampanontany tena. Tsy Jakoba no miteny fa nandresy koa en plus fa le anjery no nilaza fa izy no nahazo ny amboara-pandresena tao anaty fitolomana. Ahoana ny andresenao an'Andriamanitra? Ahoana no avitanao olombelona andresy? Ianao voary, izy pahary. Ianao mety maty fa izy velona mandrakizay. Le olona manambatana, izy fanahy. Le olona mandalo eto ambony tany, fa izy tsy voafetra mandrakizay. Izy no Andriamanitra mandrakizay. Izy alpha sy omega. Izy ny fiandohana sy fihafarana fa ny olombelona nefany mandalo ao anatin'ny vanim-potoana fotsiny ary ny fofinain'ny olona azy mbola eo an-tanany.
mbola Andriamanitra ny tompony hainy olona fa maninona ilay enjeny no nilazan'i Jakoba fa nandresy an'Andriamanitra Jakoba. Misy zavatra tsy azoko. Solona anao hoe mandresy olona fotsiny zao Jakoba normal. Fa raha lazaina kosa hoe mandresy an'Andriamanitra izy mbola mihoatra zany. Mbola azoko veroka ny nandreseny Davida ny Goliata. No ny fieritreretako hoe Andriamanitra mihitsy ny raraka rehefa Jakoba nitolona taminy. Fa izy dia sika hijery kely. Tsala amin'ny ahoana ny fisotry ny ady. Ataky ny ahoana ny fisehon'ilay fandresena. Voalohany lasa izy nitokana. Nakanesany teo mpitokanana tebiteby izy. Natahotra ny ho faty. Satria hitantsika tao anatin'ny tantara vao vakitsika teo zay mahatonga dia mivakiko daholo aloha dia hoazavaina amin'izay. Fisotry ny tantara vokatry ho tahotra io fatany. Fa tena vitany Esau satria Esau sady mpiaza ny mizatra rahambiby eny anaty ala. Ny amono azy sy ny ankonany rehetrarehetra eny an-dalana. Noho izany tia feram-pionana amin'ny Esau ty tsy ho vita raha tsy misy hery mihoatra manohana azy. Dia tsaroany ilay fitokanany voalohany tamin'ny ale tena ny netiny. Dia retory izy tovy anankiroa. Dia izy rehefa avy eo mila mitokana mihaona amin'ilay Andriamanitra nanomeny reto mba hitehirizana ny reto. Zany hoe zavatra hafa mihitsy ny tao am-pony Jakoba talohany nitokanany fa surprise taminy ilay fitolomana tamin'ny anjely. Hitanareo izy misy zavatra mamaky anao mampirisika anao hivavaka. Fa mpivavahana zavatra hafa nitakian'Andriamanitra aminao mila miady aloha nareo. Azonareo ilay zavatra sarobidy ao anatin'ny communion ho avoakako amin'izay ilay secret miafina ambadika izy mba tsy hadiso ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara izay toriko. Mifanaraka tsara ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina anokatra ny fotsika iombonantsika amin'ilay teny mpahamarinana apety ny fandraisantsika tonga dia vao mandray ny fanasan'ny tompo ianao olona vita komba tsara. Amen. Amen nanosa tsy amen. Izy natao ohatra ny Esau lasa izy nandeha irery. Ozy izy Andriamanitra ozy izy Jakoba tena tsy te handeha feon'ondra tsy te handeha feo mivady aman-janako. Tsy te handeo tabataba sy bruit be dehibe fa tianana ny famangin'Andriamanitra ohatra n'ilay tamin'ny voalohany tao Betela. Fa mitindray ao Penela. Nomboka fiainam-pitokanana ngetaeta tery Jakoba. Teo izy Jakoba teny an-dalana miala lavidavitra ny toerana misy mivady aman-janany. Votokana hitady anao aho teo eny amin'izay misy anao aho. Tandratro tanako any aminao ikasika ny lambanao. Eo amin'ny fanatrehanao aho anamasina ny anaranao aho. Anao vivery aino aninao zay momba ay ho amarininao fanahy. Halleluja. Ozy izy Jakoba tsy misy fiovana na fanovana raha tsy misy famangina. Andeha hitokana mba ho vangina ohatrany tamin'ny voalohany ananako fahatsapam-piovana ho anatiko hiatriako ny Esau. Programany Jakoba hafa fa ny programan'Andriamanitra tena hafa no programany Jakoba mihitsy. Inona ny tao am-pon'Andriamanitra? Teo Andriamanitra no ny saina ireprogramme vaovao ny fiainan'i Jakoba ray manontolo. Ny an'i Jakoba fiovany ivelany anovany attitudeny Esau. Ny an'Andriamanitra fiovany Jakoba ao anaty anovany attitudeny. Raboshekrabi alasontekeliza. Andao ny tsika hiditra lalindalina kokoa hoe inona ny zavatra nitranga? Zao ny zavatra nitranga. Vita tao anatin'ilay fiainana manokana. Inona ny zavatra niseho tao anatin'io fotoana io? Nanana fiainam-pitokana ny Jakoba. Zava-dehibe zay etaeta-pitokanana zay. Eo fitokanany dia zao ny zavatra niseho. Vao tonga teo izy dia nisy olona tonga avy any. Izy olona tsy tanora kely.
efa antotro Jakoba fa tsy hoe tanora kely fa niteraka ny 12 izy zany efa teo daholo mivady aman-janany rehetra dia zao izy efa lehibehibe ihany fa zao tsy nampoziny nisy niditra avy any tonga dia boxa surprise boxa surprise tolona tsy haiko na lutany natao taona karateny tsy haiko tsony fa zao ny zavatra nahavariny le ady nataony Jakoba io mitovy tsy resy mihitsy ngarany raiky zany hoe mitovy zany nandeha ny ronona voalohany ny faharoa ny fahatelo any amin'ny fahavalo ano any reraka le anjely etreto fa hoe reraka le anjely dia zao fantany le anjely amin'izay fa tsy resiny izy zay voasoratra ny 220 dia nanao anti-jeu le anjely raha nisy arbitre zany dia tsy nentiny nataon'le anjely satria tonga dia tsy fanao zany mamely todiny akangy zany raha boxa ohatra fa tsy maintsy any amin'ny tavana ohatr'izay vao miditra le tontra ny angarany tonga dia miniperikatany mandeha tato latsaky Jakoba halleloja vizany Jakoba dia rehefa vizany Jakoba raraka izy resy dia avy eo amin'izay le anjely ny teny hoe nandresy ianao normalement ny olona zay KO no resy fa zay navita nana KO an'ny adiveny ny mpandresy ny adin'Andriamanitra tsy ohatry ny adin'ny olona leny ambony ringa zay mahatonga ny lojika nady tsy eken'Andriamanitra raha ny prinsipe anao no midomina fa ianao tsy manaiky hoetiny ao anatin'ny adiny le izy le ady rehefa raikitra le izy ny olona zay nahavo mandresy fa ny an'Andriamanitra zay voany no mandresy inona ny zavatra nitranga ny problema kristianina manao ady mitovy eo ambony ringa amin'Andriamanitra fa tsy manaiky ijoro ho isan'ny olona azon'Andriamanitra brisena miditra miresaka brisement tsika resy raha ny tokony ho izy resy Jakoba fandriamanitra ny teny nandresy Jakoba ahoana ny fomba sehoany fandresen'ny Jakoba ny fisehoany fandresen'ny Jakoba vo izy ny KO fa tsy le anjely raha vo ianao manaiky KO sy resy eo anatren'Andriamanitra dia Andriamanitra ijoro aka ny tananao eo ambony ringy dia ho asehon'ny olona après brisement fa nandresy ianao le foot PVK brisement iny le sedra hoana fisotran'le izy afaka mandroso foana tsika halleloja inona ny zavatra niseho fanandriamanitra no fampitolona tamin'ny Jakoba nefa lasa ohatry ny olona izy matoa afaka mifandray ry zareo afaka fa zao inona ny vo teo amin'ny Jakoba tsy ny maso ny vo tsy ny vavany tsy ny vava ny vaky satria mbola ilay nitoriteny tsy ny maso ny nasina fa zao fotopehany halleloja ny fotopehany mihitsy ny namboarina amaritra n'le dia vaovao irany amin'Andriamanitra teto rehefa ny olona anankiray izay ao anaty ady ka nandalo an'izany atao hoe tolona niaraka tamin'Andriamanitra zany nandresy Andriamanitra satria nanaiky ianao ho KO tao anatin'io ady io nanaiky ianao ho KO zany hoe tsisy ninina azo atao tsony maneho ilay endriky ny maty amin'ny tena dia manomboka ijoro Andriamanitra rehefa manaiky ianao ny hety dia izy tsy maintsy mitombo rehefa izy no isandratra ka ianao manaiky hety dia manomboka iseho amantarana azy ny fisinao eto ambon'ny tany hoe velona Jesosy mahery Jesosy satria zay avy briseny ihany zay manaiky ho briseny ihany ohatrany hoe manaiky ho brise eo anatreny ohatrany hoe potika eo anatreny tsika nera miteny amin'ny tompo hoe potika aminao Andriamanitra
tena marina le izy le potika aminao tsy mana-tsafidy tsony fa ianao ny safidiko. Halleloja. Tsisy ninina azoko atao tsony fa ianao no mitondra. Ary be dia be ny profim-panehoana zany atao anaty baiboly. Rehefa manomboka vitanao niady atrenao amin'Andriamanitra, nandalo brisement ianao, dia ho hitanao amin'izay hoe ohatry ny ahoana ny fijoronao anatin'ny fanompona sy ny fomba hanamarinana ianao. Genesia toko amin'ny telopolo andininy fahenina amin'ny roapolo. Dao tsika hijerika ny Genesia toko amin'ny telopolo ny andininy faha enina amin'ny roapolo vetivety. Ary rehefa hita ny fa tsy naharesy azy dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona tamin'izy. Ny vika, ny dikany hoe vika brisé amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglais dia tena manmihitsy le hoe brisé le fotope. Ka ny hoe vika na brisé dia tsy isika intsony no velona fa Kristy. Zany hoe maneho ny faneketsika morotariana fakao eo anatrehan'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy amin'ny roapolo. Romanina toko fahavalo ny andininy fahasivy amin'ny roapolo. Inona ny tenin'Andriamanitra ao? Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izay fantany raha teo ny tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny raha lamaro izy. Hitanareo? Maritsika ndresaka mikasika momba ny lamatoa dia Jesosy. Dia hoe nanao ny akanjony lamatoa Jakoba rehefa anantona any Esau, endrika ara-panahafa iny. Amin'ny fanehoana ny isika tonga eo amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mitafy an'i Kristy tsika, izay le reso teto omaly ao anatina communion. Mba hatonga ny ray tsy hahita na andre fofona hafa ankoatra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Anitry Kristy tsika. Ka ny tena ady amin'Andriamanitra dia ny hatonga tsika hitovy amin'ny zanany malalany. Ny tanjonsika voalohany eto ambony tany ary izay koa ny irian'Andriamanitra ny hatonga anao anaka tsy olombelona. Zay no mahatonga tsy miezaka hamaritra anao eo amin'ny dimension ko ao anaty toroteny hoe zao ny zavatra mety nataoko raha sendra misy vavolombelona azy. Tsy midominina be ao anaty toroteny. Moi. Satria ny tanjona faniny amin'ny dimy fahasivy roapolo amin'ny Romana toko fahavalo dia ny hanahafa anao an'i Kristy. Ianao afaka hahita ny fahatsaran'Andriamanitra mihoatra no fahitako azy. Miankina amin'ny fanoloran-tenanao sy ny fisokafanao eo anatrehany. Satria ny tanjona fariny ao anaty communion ho maridrefim-pamantarana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ny fisinao. Mareteka ao an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Hebreo tena milaza hoe banjiny Jesosy Kristy tompo. Mijereny Jesosy tompo. Fa izy ny tompo sy mpanefa ny finoantsika. Izy ny tompo finoana, izy koa mpanefa an'ilay izy. Rehefa tanteraka ny akisianao any amin'Andriamanitra, mibanjina an' Jesosy ianao, manaka an' Jesosy ianao, dia mora amin'Andriamanitra ny hanefa ny finoany. Tsy ianao mampiasa finoana tsony, fa izy mampiasa ny finoany satria izy no hanefa azy. Dia ny atao hoe olona hotronon'Andriamanitra. Ao ve ô! Efesana toko fahaefatra, andiny faha 1 ka hatramin'ny 4 manambara mikasika momba ny fahataterahana ao anatin'ny ministera ny Baiboly, amin'ny fanahafana ny tompo. Andiny faha 1 Efesana toko fahaefatra andiny faha 1 ka hatramin'ny 4 Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Ho fahataterahany ny olona masina ho amin'ny asany fanompona ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatongatsika rehetra ho amin'ny firaisana ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahalehibiazany fahafenoany Kristy. Halleluja! Mba tsy ho zazy intsony sika ka ilangilana sy ampitambolombolon-drivotra ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saibetsy ataon'ny olona sy ny fiendrena tanteraka ny hevitry ny famitahana. Ny ohatra ny fahataterahana ambony indrindra tsy hanahaka amin'ny pasteur, tsy ohatra ny ilainareo fa mampitodika ianareo iombona amin'Andriamanitra. Ny mission apostolique, ny evangeliste, ny mpampianatra, ny docteur, ny mpaminany na prophète, ireo ministera dimy mpitandrina dia ho amin'ny tanjona ahatanteraka ny fiangonana hanahafany an'i Kristy. Manondro mahitsy ny Baiboly, tsy misy ray omemboninaty eto. Afa-tsy tokana ihany, tombontsoa ny ministera, ahafahako mampafantatra anareo izay natorony anokafako anareo iombona aminy. Ahoana le tolona? Inona le atsy tolona takian'Andriamanitra?
manino sika manolo tena vavaka mamonjy sekoly fa maninona mba hitombo hialehibe tsy ho zazy tsony sekoly ny finoana mitombo mba ho tonga ohatra tsara tahaka ny endriky ny zanany malalana zay le vakitsika teo tahaka ny endriky ny zanany malalana rehefa mifampitolona amin'Andriamanitra anao dia hita fa manomboka miala misy zavatra manomboka miala anatin'ny tolona avinavipo fankalana lainga tany saika izy rehefa avy eo falotona mpijangajangana ty zavatra mora mandavo anao rehetra lasa resinao daholo ao anatin'le fitolomana zay le endriky ny sary mpitolomana hoentiko izy rehefa avy eo ahoana marina le olona taloha rehetra manomboka miova na fomba fiteny fomba fisainana lasa manomboka linanao sy mangetaeta lay toetra vaovao lay endrika vaovao maneo an Jesosy maneo an'io za hoe an Jesosy fa ahoana fipetraka le izy rehefa resin'Andriamanitra sika dia ambara ny fampandresy amin'izay inona ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izay atao anaty baiboly hojerentsika kely ny Isaia azafady boky ny Isaia ao misy teny anankiray manambara mazava be mihitsy an'le izy Isaia toko 2:7 ny andininy fahatelo tapany amin'ny Isaia toko 2:7 tsy ho tapahany ny volotara torotoro enoy tsy ho tapahany ny volotara torotoro resaka momba an'i Jesosy izy eo inona ny dikany hoe tsy ho tapahany ny volotara torotoro tsy ho tapahany volotara torotoro ny volotara torotoro dia tsy na fa volotara potika na hoe brisé rehefa brisé anao mandalo brisement ohatra ny Jakoba atao anaty ady dia zao tsy ho brisé intsony satria efa brisé raha ohatra ianao ka mbola tsy brisé zany dia brisé ny aloha fa rehefa nandalo brisement ianao dia tsy brisé intsony mihaino vetsika rehefa tapaka ny taloha dia mipotra ny vaovao zany mahatonga an' Jesosy rehefa mivory mpianatra dia nandray ny mofo izy teny vakiny ndraisy ny mofo teny vakiny amin'ny Korintiana 2:1-4 noraisy ny mofo teny vakiny dia nomeny ny mpianany avy eny an-tanany zany hoe ny mazon'le mofo vaky dia maneho ny endriky ny brisement zany hoe ny zavatra eny an-tanan'Andriamanitra dia tsy maintsy brisé ny aloha vao zarainy ianao tsy afaka zarainy eny amin'izao tontolo izao raha tsy nandalo ny passage ny brisement zay mahatonga ny apôstôly Paoly miteny ary ankehitriny zay zavatra nivelomako teo amin'ny fahiny dia tonga amin'izay ozy izy hivelomako amin'ny fitiavako ny zanak'Andriamanitra zay efa nitiakana n'olotra ny ainy hamonjy ary tena reko mihitsiny halleloja fa tsy za tsony ho velona fa Kristy velona atao anatiko Paoly nandalo brisement koa ho anao mila manaiky ianao amboarin'Andriamanitra eo an-tanany fa ny fandresenao dia misy fandraisany be dia be amin'ny fanekenao ijoro après an'le fanamboarany mba hahafahany mizaranao sy maniraka anao eny amin'izao tontolo izao mamaky en'Andriamanitra tsy maky izy hampiasa ny fahalalantsika vavaka nandritry ny alina izy eo amin'io koa toko fahiny izy zay raha tsy diso amin'ny mitendry mpianatra adiny 12 mandra-paraina ny andro mpianatra anankiray zany adiny iray mety ny amam-bavaka dia zay izy vao mifidy ny mpianany adiny 12 Jesosy mivavaka ao amin'ny mpianany raha niditra tao anatin'ny fitokanana izy nanomboka tamin'ny 9 dia tamin'ny 9 marina izy vao mivoaka teo nahazo adiny ray avy petera sy rehetrarehetra nidina avy any izy dia jereo fa ny olona netiny amam-bavaka sy mifidininy eny andahazo daholo namadika azy jodasy dikan'izay mivalim-bavaka tsy faritana amin'le résultat hitretin'ny saina mihitsiny fa izy ny teny tompo aza ve loatra ny fidianan'ny olona ny olony hoe olona tsara CVP ho ampiasaina fa olona metsinitsinina ho vaina
noho izany ao anatin'le vavaka manova Jesosy namboarina tao anatin'le vavaka. Izy namboatra ny fomba fijeriny mba tsy hifandiso amin'izay fomba fijerin'Andriamanitra. Halleluja. Dia rehefa nidina amin'ny tendrombohitra izy fitondrom-bifolo, avy mivavaka ny adondrom-bifolo, olona nahazo adiny iray tsirairay avy tao anaty vavaka ve hanondrana ohatr'ireny. Fosy izy Andriamanitra, asehoko mihitsiny fa ny olona fidiko tsy hoe olona tanteraka, fa le olona faran'izay tsotra hovaina ho tonga tanteraka. Halleluja. Ka ianao ao anaty vavaka ty tadidio, ekeo le fanefenanao, ekeo zay zavatra efa nilalovanao fa matoa nivika amin'ny fotopen'i Jakoba, vao nanomboka novainao Israely izy, tsy any amin'le resaka rapitahiana everina, everiny olona, fa fitahiana le tena vrai fitahian'Andriamanitra. Enoy, Jakoba nanambe efa voatanisa teo, tena netiko ny ala ozy izy toboroa azo ao. Mahavita manome ondry amanosy ny rehetrarehetra ny Esau izy, ny elo lalana azy efa ronjato enitsika teo daholo izy. Dikan'izay, inona mbola fitahiny fikirany any anaty ady tenenany amin'ny anjely hoe tsy avelako andehanao raha tsy tahinao ah. Fa nga izy efa tsy voata, fa formule inona le fitahina anankiray faharoa voalaza, fa tena fitahina ilainy Jakoba. Zavatra nitranga, tiako fantatrao, le vrai fitahina tsy zavatra ny ivelany fa changement intérieur. Ino ene raikitra ny fitolomana tsy vita ty pa dina ny réaction eto ane pasteur vetivety ataoko scénario kely mihitsy le izy afantaranao azy hoe matsiro ty resaky ty. Ohatra zao le izy miata nzay alefaso andeha tsy avelako ianao raha tsy mita, tsy avelako andeha zany ianao raha tsy tahinao azonareo le izy mahatonga azy namikotra be tamin'le anjely, tsy avelako ianao raha tsy tahinao dia inona le fitahina teny ambavan'le anjely ozy izy izy moa ny anaranao Jakoba ny anarako. Dia izy izy tamin'ny Jakoba manomboka androany, tsy Jakoba tsony ny anaranao fa tao hoe Israel. Zay zany le fitahina, le fitahina nanovan'ny Jakoba ho Israely. Possible amin'ny Jakoba manan'ondro ronjato omenany Esau, tsy maridefy anehonan'ny Israely akory le fitobanana lefa teo aloha anambazana ny fony Esau mba hitodika aminy. Fa tahorin'ny tolona vao novaina sy tena voata Jakoba ho tonga Israely, satria lanja nomenany Israely ahatonga ny taranaky Jakoba tsy ho tavelany Egypta, fa ny ondro be nananany sy ny zavatra mety nisy teo amin'ny fiainana mety ho ritry iny ary tsy hatazona azy sy ny taranany mandrakizay fa ho andevozona ny Egypta mandrakizay izy. Noho izany tsy maintsy mandalo mipasaso-panovana ho Israely Jakoba vao voata ny taranany rehetra. Rehefa Andriamanitra no mitanao dia voata mandrakizay ianao. Aza faritana amin'ny zavatra nanana kely britika io Andriamanitra. Andriamanitra manana vision anataranaka be dia be any aorianany. Zany mahatonga tsika tsy voafaritry ny zavatra ananany zany mifotsika, tsy voafatotra eto zany tsika. Fantatrao, amin'ny fotoana anankiray dia ho tsapanao ny asarobidy ny fiarovan'Andriamanitra noho ny fanananao zavatra rehetrarehetra. Fanlalovana izany. Halleluja. Inona le zavatra nitranga?
voalohany izy anantona ny Isaka. Dia zao inona ny fomba nitenenany tamin'ny dadany? Fa iza moa ianao tsy zay nanontany dadany? Dia hoy izy hoe Esau. Teneno akaikinao nandainga. Azoko amin'izay hoe maninona Esau ny tezitra te hamono an'i Jakoba. Tsy Jakoba ny olany, fa Jakoba zandrany. Fa le Esau anankiray ny izy uropeny anarany ny tiany vonono. Esau mitady Esau hafa fa tsy mitady Jakoba. Zay no natonga ny Jakoba tsy maintsy hovana ny anarany vao afaka eo amin'ny zokany Sabotsy Esau izy. Ny zavatra tsy azonao. Raha azonao zany tena ite-tanana mafy eo an'Andriamanitra ianao. Azonao le izy Esau tsy manana problema amin'ny Jakoba. Fa Esau manana problema amin'le Esau anankiray zay naka ny fizokiny. Noho izany eo ambany zokany Sabotsy Esau foana Esau 2. Dia hozy izy le anjely. Ny problemanao tsy problemana ady atrehana amin'ny Esau, fa ny amononany Esau 2 ho tonga Israel. Halleluja. Rehefa niona tamin'Andriamanitra amin'izay, toy izy Andriamanitra rehefa avy eo manomboka androany changement de nom et prénom. Zay vao changement radical de vie. Tsy maridika amin'Andriamanitra. Hozy izy manomboka androany ny anaranao. Tsy Jakoba tsony, fa atao hoe Israel. Voaka teo amin'izay izy tsy azony Sabotsy Esau tsony. Satria nahoana? Voatsodrano izy niala tamin'le fitaka tany aloha nakany ny anarany Esau, fa novaina tao anaty pasazy-piombonana ara-pitokanana ho tonga Israel. Satria na nifamindran'le Jakoba taloha normal ny azakazaka be satria natanjaka ao anatin'ny adalana, dia tsy maintsy novana ho tonga faible satria raha tsy vakina tsy tonga fanomezana novan'ny Esau itodika alala, fa le programa tsabatra tsy maintsy hovana ho programa noroka. Misy programa be dia be tsy hitany masonao fa fampahitana fity tokony anao. Ary zay fampahitana fity zay tsy miafina ao ambadiky ny fahaizanao miteny sy mijoro sy milaza atsangatsy manoratra be dia be ao anatina fitaka sy lainga be dia be ry Jacobson. Zay fampahitana fity zay fanekenao ho brisé, andalo brisement eo anatren'Andriamanitra mba hahafan'Andriamanitra maneho anao. Ary le fampahitana fity tokony anao tany amin'le olona zay mety nieritreretinao fa handringana anao, izy indray no iran'Andriamanitra hanoroka. Hitanao androany hitanao amin'ny fomba miavaka Andriamanitra. Alleluia. Faharoa, rehefa tonga eo anatren'Andriamanitra dia haza manao ohatran'le fahatongavanao teo anatren'i Isaka ry Jakoba. Eo anatren'i Isaka ianao dia satria izy tsy mahita dia azo teneno fa izy ianao Esau. Ny feo ohatran'i Jakoba. Nefa arosoa ny tananao, nefa ny tanana Esau. Oroy mitsy aloha dia fofoniko ianao. Indreny fofonjanako satria fofon'akanjon'ny Esau le parfum Esau no nanaovany. Ho fitaka ny dadany. Raha ny amin'ny olona ianao nanao an'izay dia mbola mety azo ketreretina ihany izy fa mindraponao rapitso. Fa le anjely vao nanontany izy, fa iza moa ny anaranao? Tsy mahazo miteny hoe Esau. Fa tsy maintsy mitsotra ianao hoe Jacob. Fa inona ny dikan'le hoe Jacob? Mpamitaka, mpangalatra, mpakanaran'olona, mpandainga, pisoloky. Hitanareo? Any amin'ny Esau afaka manamary teny izy zany any amin'ny Isaka zany hoe Esau e. Fa rehefa anatren'Andriamanitra tonga dia tsory. Ty le mpamitaka, ty le mpananina, le hoe Jacob e. Ty zao, ty zao. Rehefa no mijery an'izay dia jeren'ny ohatr'izao. Ndre izany fahantsorana. Mpamitaka hono izy.
dia Andriamanitra nefa ianao fanatria nefa mba nana programa pitokanana ihany dia mijerina ohatr'izao Andriamanitra monsieur Palita Jacob zao foanako izay identité anao zay fa omeko identité vaovao ianao. Alléluia. Bita fibebahana. Efa manontany anao Andriamanitra aza mizako zao ne ka superman ny tompo tsy sotra anahy mihitsy Jesosy io miona amin'Andriamanitra izy io tsika zao niaraka tany ananina zao no nataonao nianona ohatr'izao hoe Andriamanitra mitady izy efa fatany ianao tsy mila mitanisa akory ianao raha vao ny olona manomboka raha vao ianao manomboka dia ny eto an-tany nampanompon'Andriamanitra ianao niza niza raha vao mampifamatotra ianao ny fahatsaranao amin'ny asa fanompoana vitanao dia tena te-hitsotra aminao raha lasa anabavy izay tonga eto na izay manaraka ny ambadika any misy problème ara-panahy ianao misy problème ara-panahy ianao satria Jesosy ny teny raha ho avy izy dia betsaka ny teny hoe efa naminany tamin'ny anaranao zany hoe ka tena mahafantatra zava-miafina be dibe tsara mahafantatra zava-miafina be dibe fa tsy antoka ho any lanitra efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao ataoko tia mahatonga ny olona mivily lalana amin'izao be dibe loatra ny fahagagana hitany nanangana maty be dibe izy dia inona moa no mahasamihafa anahy amin'ny Jesosy amin'izay nefa Jesosy mba natoky anao hoe ny asa ataoko nataonao koa raha no asa lehibe noho izany satria za makany amin'ny ray matoa izy miteny hoe makany amin'ny ray mbola tsy eto izy zany fa vokatry ny tsy filaminana ara-panahy dia lasa izy tampoko amin'izay ianao rehefa nampiasainy be zay mahatonga azy miteny aza mifalina reo fa manaiky anareo mifanahy fa ko voatahiry ny fanoloran-tenanareo rehefa voasora ampo anareo rehefa voasoratra eny an-danitra ny anaranareo aza fangaro mihitsy ny zavatra mpanovoko anareo sy nareo mazava be izy zany iny Jesosy zay niakatra iny ozy izy le anjely tamin'ny mpianany zay nanatrika ny fiakarany ohatra ny niakarany iny koa ny idirany dia ozy izy Paoly amin'ny Tesaloniana eny amin'ny raha ho any lanitra fiverenana tsy mandihy tany Jesosy apakatra anao eny amin'ny raha ho any lanitra izy miandry anao eny ateratenany zany ny fiombonana fa androany izy eo amin'ny kapoaka sy ny endriky ny mofo ny fiombonana aminy ahatserovantsika ny fotoana ampakarany sy ahatserovantsika ny fotoana afatesany isaky mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka zao dia manambara na afatesan'ny tompo mandra mpiavony ka tandremo fa naiza lianareo na oviana isy ilaza aminareo fa atsy Kristy narizy dia miambeninareo zany ny teny an'izany akora fa izy talohan'ny kara fa zany mba mamerina fotsiny ary sorana azy ny amin'izany famerinana zany satria ny teny averimberina mampisokatra zanakatoto. Halleluja. Dia ny zavatra misy tena tiako tsapatsika dia zao raha vao manomboka ianao zany dia ny ety ambony tany tsy tena libra tsarotra ny Jakoba mitsotra eo anatreny lentsely hoe Jakoba no anarako za mpamitaka za mpangalatra za tena le adalany rehetrarehetra reny tonga dia nisehony dia hitan'Andriamanitra hoe ae le Jakoba tsy nety ozy izy Andriamanitra mbola Andriamanitra ny mitesty dia verin-drangafa Isaka fa mitenena Esau eo ane fa tonga dia Esako mihitsy tonga dia Esako io. Halleluja. Avy teny Jakoba dia Andriamanitra vao mijery zany mahatsara zay le fo mampanjaka zay mpanjaka ny mpanjaka izy tonga dia honeny izy raha vao mitsotra ianao ay okey mety hovaina zany le Jakoba atao hoe Israely poka avy eo amin'izay Israely avy mifampitolona tena miomana ry Esau ianao mety mieritreritra hoe andringana any amin'ny toerana misy anao any efa manomboka miasa amin'ny fanamasina mifanaraka amin'ilay identité vaovao ny Saint-Esprit tsy miara-miasa amin'ny Jakoba fa miara-miasa amin'ny Israely. Zany mahatonga an'izay milaza ny tenana fa Israely nefa mbola miatratra ny Jakoba tsy mahita mivokatry ny fiasa amin'ny fanamasina malalaka ao anatiny satria nahoana sady miazona ny lasa ihany nefa mieritreritra ny andeha mafy be any amin'ny hoavy amin'ny androany ny hovary Jakoba mba ho Israely tsy isan'andro ianao no maty mozely
rehefa kelikely aza mba mianana Andriamanitra efa misaina hanao madama. Amen. Tsika le fiangonana ho ampakarina zany no mahatonga antsika tsy maintsy anarina. Halleluja. Tsika zanaka fa tsy mba faizina. Raha manaiky ianao ka mbola tairina. Aza vela isy antony mihitsy ifamatora ny fiainanao amin'ny zavatra hita maso. Zaza be itombotsika zany na ny raha nanay ho mpitandrina. Halleluja. Tsy hanome ohatra hoe zao zavatra tsara. Nareo mahalala ary tsy mahafantatra an'izany fa tsy fahavalo ny fampiasan'Andriamanitra. Fa na dia kely indrindra amin'ny samy rehetra raha tena mitsotra ohatran'ny tsy tonga volana izany tamin'ny fanimpoko. Kely indrindra dia mba hitanareo ihany hoe ampiasain'Andriamanitra. Fa tsy mitoky amin'ny fampiasan'Andriamanitra zany mihitsy. Tsy mitoky amin'izany. Satria fantatra manaraka tsara matitoko fafito. Mijery matitoko 7 ray manontolo. Fa tsy lanitra mihitsy ny fampiasan'Andriamanitra ny olona. Fijoroanao. Ary personnel ny famonjena. Za tsy ho zaza mandrakizay zany. Tsy anaiky toetra ho zaza mandrakizay zany. Ohatra misy fanafotona kely hitako ve hoe nataony mpiangana nataony le mpendraiky tanana na ohatra zao. Zay no satria nahoana mety amin'ny alitara tsy mampitodika anao any amin'ny Jesosy fa mampitodika anao hijery mpitarika. Raha voazay zavatra mitanga dia normal be le pino. Raha vao misy zavatra tsy mety ataon'ny olona anankiray hitany fotsiny. Za ty vavaka fa airy zareo ao. Tonga dia akapobe fotsiny zao. Tsy voatery iza le izy fa tonga dia atao grrr. Zay fomba fijery global be zay. Tena dalina be zay. Halleluja. Ratsy be. Ok anao iova. Fantatrao tsara fa ny antoka iombonanao amin'Andriamanitra. Dia ianao sisy irery ohatran'ny Jakoba sisy mifampitolona. Brisement-nao tsy brisement-nao akaikinao. Zavatra rehetrarehetra lalovanao tsy zavatra nilalovan'ny hafa. Ny trajet-nao malalaka tsara. Samy manana ny trajet-ny daholo ny rehetrarehetra. Aza manitsaka any amin'ny hafa fotsiny fa ny lignanao jerena tsara dia mandrosoa amin'ilay loka napetraka eo anoloanao. Mihazakaza tsara dia mahitana Andriamanitra fa izay tonga any amin'ny farany any no arabaina. Amen. Izany mijere an Jesosy Kristy tompo izay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Misy fotoan'izay ny apôstôly Petera nisy malemy teo mba vadiny tsara endrika. Dia milay teo mba vadiny tsara endrika io voaka sy miditra eo zareo. Dia misy izy Petera misy zavatra ananako. Zavatra ananako. Feno Petera. Rehefa tena feno fanamasina anao ka tsy anao intsony velona fa Kristy velona ao anatinao. Ny any aloka ao ara alok'Andriamanitra. Alok'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra ianao. Zay no natonga ny marary napetraka teny amin'ny sisiny fotsiny nandalovany alok Petera dia afaka. Zay mahatonga ny Petera ny tena ny jerenay satria tsy mahaso ny Petera tsony io fa varavarankely hitazana amin'ny fanamasina ampitany ery hidelivrena ny hafa. Tsy mijerenay dia pika maso be Petera. Maso brisé io. Tsy mandeha any amin'ny fakapanahy zany. Tsy zay maso n'olona rehetra hitanao ka dia jerenao ka mahafinaritra anao dia pipi maso zany mahatonga ny mora mipika. Halleluja. Fosy mijerenay dia nijereny Petera ohatrany malemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy hoe any amin'ny Petera amin'izay baolina fa Petera tonga saina. Fa io malemy nitsangatsangana io vaky eo hatramin'ny farany toko sy andininy. Tsy no nierinay na nitanjakay. Le jerevana anay tsy zahay fa varavarankely ny fanamasina ny masonay. Afaka ampiapita ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fijerevanareo sy ny fitodianareo hibanjina ny maso. Tsy ny olona rehetra natao hijery amin'ny Petera fa le malemy atsangana. Dikan'izay transferana fahasoavana le izy. Fa tsy fampisongadinina amin'ny Petera. Ho karazan'olona ho jerevana manokana. Ny tena baiko hoe mijere ho an'ny rehetra Jesosy Kristy tompo irery ihany. Aza tonga dia dikaina ho pluriel na singulier
ao anaty baiboly ka ny fiangonana rehetra nataonao hijery anao daholo aza mijery aty zany mahita an'Andriamanitra fa samy manana lanitra tanjontsika za koa mbola eo aminy amin'ny fotoana ohatrany eonao aminy rehefa tonga izy amen. Raha misy nohatra azo tafina aleo anao nijery fotsiny inona ny tokony hanafaka ny tompo amin'ny pasteur anafaka ny tompo aloha no mifaky izy tiana koa niverina any aminao taherana ianao akazao fanaovana azy matoa izy ampiasain'Andriamanitra dia mety zao ny angamba tsy mety tsony le toerako malemy fana fa mila kizikizitiny zany efa tratrany zany te hitovy mahita an'le fomby azan'le olita maso fotsiny ako tena azo ampiasain'Andriamanitra be zao zavatra zany ohatrany tsy mety angamba tetako ty fa tsotrany ty le fanaovana dia inona nanaovako an'le izy niezaka mafy mihitsy zany tonga dia le lioana be ohatran'le olona fa tsy mety hay za ondry amen. Aya mieriko ao ambadiky ny fahalemen'Andriamanitra mampiasa atao anaty ko fa rehefa tena nijoro amin'ny maha izy ahy dia men'Andriamanitra n'le révélation tandrify amin'le fomba tiany ampiasana même dia za mahita fa hitanao koa Andriamanitra mifikira mafy amin'ny fahalemem-panahy amin'ny fitiavana amin'ny fahonoana tena amin'ny fanetretena halleloja oko ro vokatry ny fanahy te misongadina mafy ao anatinao mba hahafahan'Andriamanitra mahazo ny tsara ahafahanao mifandray amin'ny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra tokony hitanareo Maria zao ohatra zany Maria ohatra zany Maria nanaiky ho brisen'Andriamanitra ny fony tamina any ekeny hitondra voaka tsy mahalalala fa anka Josefany tsy tiany tiany ane Josefa ozy izy mifanamasina taminy ao aminao Jesosy ary ny fanahana ariny anao mafy be ny anaiky an'izany dia ahoana zany ny amin'ny Josefa raha tsy manaiky eo izy fa rehefa brisé dia lasa mifikitra inona ny etape faharoa nataony Jakoba tahorin'le brisement vao tapaka amin'ny fotopeny tonga dia nanikotra izy tsy avelako andeha anao ny olona dingan'ny brisement lalovanao no amaritra ny asarobidy ny fifikiranao amin'Andriamanitra raha tsy brisé anao tsy fikitra amin'Andriamanitra zany rehefa manaiky brisement ianao dia lasa mifikitra bebe kokoa amin'Andriamanitra tsy avelako ianao halleluja zay le etape faharoa lasa tsy mahafoy fanatrehan'Andriamanitra lasa tsy mamaso vaza en'Andriamanitra lasa voatahiry le fanolorantena satria mamikotra tsy avelako ianao tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako mba hitony kotsotry za hoarena sy fananako zay amin'izay tsy afaka tsonotsinona manana oka anao tsy ho afaka fa misy Andriamanitra e zamoa osy Jakoba ataoko mihitsy le paozy fa ianao no kikio matony anto rakamina rirakio sady zokikio ny olona raha mbola matanjaka mety daholo ny zavatra rehetra tsisy fovoahitsy zany ao anatin'ny arena fa ny olona tsy ara-panahy mitoky amin'ny zavatra hita maso fa ny olona mandalo brisement mahavita manao sakrifisy ho an'ny hafa vitanao mahatotompo ty ho anahy fa ty ho anahy ty ho zaraiko lazaiko zany toy zany hoe tsy possible possible zany misy olona miaina an'izany misy olona miaina an'izany tompo zao ny zavatra misy satria fantatrao fa tsy antsony ny fonao ny olona ratsy sainana any maloto fisainany ny olona ratsy fieritreretana ihany no very mitovy amin'ny olona dietreretiny hoe ohatr'izay koa fa ny olona rehefa tena manana fiombolona amin'Andriamanitra ho vaininy ao anatiny ary arakaraka ny fahavoazanao ny fikiranao amin'Andriamanitra zay mahatonga an'Andriamanitra alohan'Andriamanitra mahitanao vobe fa mamikitra aminy zay manambe fa misaraka aminy
satria tsy tanjona fa natokavanao any an-danitra fa afaka ny sady aomby ianao ny manam-be anao fa mety amin'Andriamanitra satria nandalo ny pasazy ny brisement dia afa mafy eo an'Andriamanitra. Tsangano amin'ny toerana misy anao tofofainy amin'ny lanitra ny tananao ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra azonao antoko amin'izay ny fiombonana amin'ny tompo androany. Amen. Alleluia. Aizano ale raha tsisy anandre saina ny Jakoba le vita brisement-ko dia miteny amin'Andriamanitra izy aizano aleako raha tsisy anatrehanao aizano ale raha tsisy anao aizano ande raha tsisy anao anatrehanao fiainam-panana isitraka ny fanasitranana avy aminao mampianarana iombona aminao foana iray aminao foana ametraka eo amin'ny tokony ho izy ny toerana misy anao. Jesosy tsy ny fampianarana rehetra izay raisinay mahafinaritra ny sofinay no midika fa tena avy aminao meo anay ny discernement ny fanahy l'esprit de discernement ny fanahy mamantatra avy amin'ny fanahy masonao ahafantaranay lalamarina tokony izoranay miaraka aminao. Enao no miteny fanahy masina, enao no nahandro izay tokony omena ny ray ao anatinay amin'ny fanambarana marina. Eo anay ny fahatsolontsaina, fahendrena, fahazava-tsaina ijoroanay amin'ny programa mety ilay tena mampety avy aminao. Ako izay tena ijoro ny fahatokina sy fahafenona tsy maninona fa izay ataonao amin'ny fiainanay dia mampety anay satria fantatray fa izay avy aminao dia asoanay foana. Misaotra satria mifanatrehanao indraindray tsy hoe olona salama miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny fitahian'Andriamanitra ny marary dia ho sitrana. Fa Jakoba olona salama ny teo amin'ny fanatrehanao fa mivoaka tao izy ho kitringa. Izany hoe misy fanatrehan'Andriamanitra zany tena niona tamin'Andriamanitra fa vita ny fivoriana dia salama izy niditra teo fa mikotringa izy eo mivoaka teo. Jakoba ohatra matsiaro ny tenina mihitsy hoe ranomasinareo mahaverynareo any amin'ny elo dia tsara kokoa mijamba miditra ny lanitra tsy izay manamaso fa averiny amin'ny elo. Taka izany koa ny tanana mamenao ny fanoharana tsara indrindra aso ny fiainam-panana izy satria ny sarobidy aminao tsy ny fiainana eto an-tany tomombana fa ny tena fitahiana sy ny bénédiction ngeza be dia izay manampahatsapana fa tafahombona sy miona ary miray amin'ny tanteraka. Jesosy rehefa tanteraka ny firaisana izay rehetra efa brisé dia tsy ho brisena intsony. Alleluia.
sambatra zay raha manaiky ny fanefeno sy ny fijoroana ahafahanao tena mahazo antoka fa na rehefa avy eo arana ny amin'ny trompetra dia fakahita aminao zay. Mbola tianay ianao ary ny fitiavana mandrakizay nitiavanao anay zany nampaharetanao famindrapo anay matsiazo hoe am'izao maraina izao jesosy a fa ny famela-keloko avy aminao atratranay sy ny taranakay ary asa mahery ny fiainanay ndranao anaty io anay asa ndato mivavaka ao teneno Andriamanitra tonga eto Andriamanitra tia mifoko manaiky tanteraka andeha amin'ny sitraponao mety misy ny maharary lalovako tsy ekeny saiko satria ny aiko mbola misaringotra na karazan-javatra be dia be eto an-tany saringotra amin'ny vola amin'ny arena amin'ny fitiavana tsy marina amin'ny fietreretana diso amin'ny fanao mahazatra mety tena le Jakoby nanana n'le fahazarina nanitaka nandanga nangalatra ny soloky nanao zavatra tsy mety be dia be tsy fantatro amin'ireo izay zavatra mbola mety iainanao fa mety manonona n'le fotsiny mba hampitodika ny sainao ahalala hoe aizany mbola ifikiranao mahatonga n'Andriamanitra tsy mahazo aina tsara anomenao an'le identité zay efa nomeny anao hoe olo vaovao ny Kristy. Mila lasa ny zavatra taloha miaina ny fahamarinana tafio ny fahamarinana tafio Kristy raiso anatin'ny fonao ny fisokafana ny fanekeny eo anatren'Andriamanitra vonina tompo tena manaiky androany le sanao mahery makikoriana to anatoko ny rahanao sarobidy anadio ao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mafao ny fahotako tompo raisiko ny rahanao mafako ny fahotako rehetra manaiky eo amin'ny dingany fifonana sy fanekena androany fa voavela heloko ary voasarona ny fahotako noho ny amin'ny rahany Jesosy sotra androany maraina zao fiombonana zao dia firaisana aminao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta avereny zao vavaka zao Jesosy androany maraina iombona aminao tia ny tenako seza fiandriananao anjakao ny foko tapaony ao anatiko rehetra vonina Jesosy anombo ny nofo sy tia zaho ity mba hanjakanao mandrakizay hanao a Jesosy zanakao a Jesosy mandrakizay amen. Tia ozy Jesosy tamin'ny alina zay namadiana azy nandray mofo izy dia nivakiny dia ozy izy tia ny tenako ozy izy zay vakina ho anareo so natao ho fahatsiarovana misola azy. Taka izany koa ndranom-boaloboka le fanekena vaovao sady mandrakizay izay malatsaka ao anareo sy ny be sy ny maro famelana ny fahotanareo nanaovinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piveriny apakatra anareo indray ry fiangonan'Andriamanitra ny famindrapon'Andriamanitra dia mandrakizay matsiarotsika ny fitiavany lehibe afaka nadio anao izy amin'izay farany sy nafarany izay herinao hoe geza indrindra amin'ny ota vitanao io dia misy famelana voninao anao fa ny famelan-keloko koa dia afaka miasa amin'ny ota faran'izay verinao fa bitika indrindra koa noho izany ny rahan'i Jesosy latsaka fanantenana fanadiovanao antsika ao famelana ny fahotantsika hoy Jesosy androany hoe tadidio fa noho ny herin'ny famindrapony dia voavelany eloko misaona azy. Sotrany amin'ny ranao masina dia nalatsaka ao anay famelana ny fahotanay Jesosy sotrany amin'ny famindrapo matoky izay nomenao anay afany mijoro isan'ny olona miaino anatin'ny fahamarinao satria voavela heloka androany maraina Jesosy makasitraka anao zay makasitraka anao ny fonay manontolo zay fa mendrika ianao tsara ianao sady mpanao tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Amen.
Ataontsika hitsangana dia ariran'izany androany. Halleluja. Amen. Amen. Oh. Amen. 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 Oh. Wanao Jesus irelian. Dosa natsika tanatsika androany. Amen, amen, not the souls. Amen, amen, amen. Jesus, eu tanteraka amin'ny Andriamanitra araka programmanao rehetra arak'izay tianao Andriamanitra, arak'izay fitondranao Jesus Kristy. Ny fotoana rehetra izay mbola omenao ny asa fanompona Andriamanitra, dia efa eo am-pelantananao sahady na ny sekoly na tsinainy talata larobia Jesosy Kristy, dia eo am-pelantananao ny zavatra rehetra, ny amin'ny herinandro rehetra, ny fotoana ny betafo Andriamanitra dia apetraka feno am-pelantananao fianao ny mialohana sahady Jesosy Kristy. Matoa misy ny mission Jesosy dia efa nisy ny nandinika an'izany mission zany tany am-boalohany, dia ianao zany Andriamanitra ary eo am-pelantananao ny momba ny tsirairay avy Andriamanitra. Jesosy eo izay rehetra voatoninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao teo Andriamanitra, ny zavatra rehetra tokony ho hitsy sy amboarina ny tsirairay avy, dia anatin'izany iry zany Andriamanitra tena irahanay amin'ny fo feno fahatokiana ary inonay fa hoe ho tanteraka tokoa amin'ny fiainana tsirairay avy zany Jesosy amin'ity fotoana ity. Zao le fiovana Jesosy fa tsy raha pitso, zao le fiovana Jesosy fa tsy raha rivo. Zao fotoana izay iranay an'izany Andriamanitra ninonay fa isin'ny fiovana eo amin'ny fiainanay rehetra rehetra. Amen, amen. Amen, amen, amen. Wanao Jesosy, zao wanao Jesosy, mobay wanao Jesosy. Oh, asa na tombony tananao dira mafitsy. Amen. Amen, amen, amen. Tanantsika dosika hivavaka ho an'ny fanatitra. Jesosy misaotranao zany amin'ny fahafahanay mandray anjara ny amin'ny fanomponanao Andriamanitra, ny amin'ny hetsika fa indrindra koa Andriamanitra ny amin'ny fahafahana izay nomenao ny tsirairay avy ahafahanay manolotra Andriamanitra. Jesosy eo fantatray fa tsy nivolanay ny tediavinao fa nofona tsirairay avy Andriamanitra, fa pirofo anankiray ny fanatitra izay atao fa tsy voafatitra io zavatra io Andriamanitra nifonay fa kosa mifamatitra aminao Jesosy Kristy. Ankehitriny Andriamanitra amin'ny fifaliana no anoloranay an'izany fanatitra izany Jesosy Kristy, amin'ny fo feno anao, feno fitiavana anao ary mitodika makany aminao Jesosy Kristy. Ny momba anay rehetra Andriamanitra efa omenay anao, aoka tsy ilay toetra Jakoba talohantsony Andriamanitra no anatin'ny tsirairay avy, fa olona efa nomena identité vaovao sy olona efa nomena anarana vaovao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, any amin'ny bokin'ny Apokalipsia any misy dia misy miteny Andriamanitra fa mbola azo anarana vaovao izay tsirairay avy. Androany Andriamanitra dia efa manaiky izay ny anovany identité ny tsirairay avy, fa matotra amin'ny zavatra mandrakizay dia ianao Andriamanitra fa tsy hibanjina na hijeriny tany ka hampidina ny vinanao. Amin'ny anaranao mpanjaka amin'irindra masina mandrakizay, ako feno ny voninahitra ny tany sy ny lanitra amin'ny anaran Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy a. Alleluia. Alleluia. Mbô iorakoraka mafy sy teha-tanana mafy ho an'i Jesosy. Teneny Jesosy hoe misaotra Jesosy a, tianay loatra ianao e. Alleluia. Ndao tsika hananatra fisaorana an'Andriamanitra ao anatin'ny fiderana androany. Tambole tanantsika ho an'i Jesosy. Sono
Saonani Jehova ifanaiku Zerehetra taonatiko misao raha ny anarany mahasina Saonani Jehova ifanaiku aza misy aninonao ny fitahiny rehetra Saonani Jehova Zerehetra taonatiko misao raha ny anarany mahasina Saonani Jehova Saonani Jehova ifanaiku aza misy adinonao ny fitahiny zay mamela ny eritreritra izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana miaratinao rehetra zay manavitra anao tsy dinany andavaka zay manarina fandrampo tsy fiantrananao zay mamela mielokao izay mamela mielokao rehetra ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manasitrana miaratinao rehetra zay manavitra anao tsy dinany andavaka zay manarina fandrampo zay manarina fandrampo tsy fiantrananao Saorani Jehova ifanaiku Zerehetra taonatiko misao raha ny anarany mahasina Saorani Jehova ifanaiku aza misy adinonao tsika rehetra zay mamela ny elokao izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra miaratinao rehetra zay manavitra anao tsy dinany andavaka zay manarina fandrampo sy fiantrananao zay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana miaratinao rehetra zay manavitra anao tsy dinany andavaka zay manarina fandrampo Falia yaridera yarandia tena ho an'i Jesosy rery ihany satria ho azy rery ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Teneno akatsika hoe falianao hoe
fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo faly zay Jesosy fa aorian'ny fionana dia misy fiovana foana. Misy zavatra zao teto androany tsy eritreretin'ny saina mihitsy hoe ty zavatra ty tokony ho asorina. Matetika ny fahalalanay voafetra eo amin'ny fahatsapanay. Ny anay zay mieritreritra hoe ato le manaintaina Andriamanitra. Dia rehefa ato le manaintaina dia hoentinay onatrena hoe misy marary ato Andriamanitra. Nefa ianao mahita hoe ny fifandraisan'le manaintaina eto misy zavatra tsy mety aty ho aty. Dia raha tsy manankina aminao zay dia tsy fantatra le fototra tokony hoesorina fa mibaiko ampinoana fotsiny zay ny esoran'izay zavatra rena era-pahatsapana hoe etony misy alezy. Androany Jesosy mena ianao tanteraka ny contrôle ny fiainanay ray manontolo. Mahatonga anay mandihy faly fotsiny zay hoe manana anao zay. Tsy zavatra tsy hitanay ihany, tsy ahoanay, fa ny zavatra fantatray ny zavatra rehetra hitanao. Ary rehefa manankina aminao zay, le tsy hitany masonay mihitsy fantatrao fa fototra mampahory anay, zay le mifitaina teto androany maraina koa. Halleluja. Manan'izay Jesosy manana anao. Tena taizay raha tsy teo ianao. Taiza amin'ny fiainanay raha tsy teo ianao. Misaotra ny fiarovana. Misaotra anao ny fiarovan'Andriamanitra. Vovany amin'ny lanitra ny tananao. Misaotra ny fiarovan'Andriamanitra. Misaotra azy fotsiny amin'ny fiarovana. Misaotra tompony amin'ny fiarovana. Misaotra ny amin'ny tananao tsy miala eo amin'ny fiainanay. Ny amin'ny fiahina ao anay. Ny amin'ny fikarakarana ao amin'ny fiainanay. Halleluja. Misaotra Jesosy. Amin'ny rehetra tompo. Eo amin'ny fiainanay dia zavatra anankiray ny tsapanay. Aza mampifoina mandao anay mihitsy mandrakizay. Aza manaisotra ny fanahinao hiala ao anatinay. Aoka ny fiombonanay aminao mandrakizay satria maminay loatra ianao. Feo amin'ny fiainanay mandrakizay ianao Andriamanitra mba hifankahitsy zay amin'ny fanatrehanao sy ny fanotronanao. Tsy tady zavatra hafa fa ianao ny fahafenoan'Andriamanitra. Aza velanao tahaka ny Esau zay, eritreritra fa any tsara, raha tsy misasatra, raha tsy tena hoe mieritreritra hoe inona ny tokony fihetsiketsehana atao, fa ataovy tahaka ny fahendreny zay hoe manana ny rehetra amin'ny fanatrehanao zay, ataovy tena manana zany fahatsapana zany zay androany, tsy voarefy ny zavatra misy tsy misy zany, fa ny fananana antoka amin'ny fiadanana, fa ny rehetra ilainay eto amin'ny fanatrehanao Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehanao. Halleluja. Sambatra, halleluja. Manana anao Jesosy, manana tompofa manana miovany fiainako tompo tao aminao tsy nandeha inaoranatra ianao tsy ho toy izao ny fiainako totsy tao aminao mananao tompofa mananao miovany fiainako tompo tao aminao tsy nandeha inaoranatra ianao tsy ho toy izao ny fiainako totsy tao aminao. Avovany amin'ny lanitra ny tananao Jesosy hoe ianao ny rehetra amiko, avereny zay, ianao ny rehetra amiko, ianao ny fiainako, ianao ny fahafenoko, ianao ny tsara indrindra amiko. Atao ohatr'izao ny tananao amikotra aminao ary tsy avotsy toy intsony ianao mandrakizay. Ny tanako eo ihany fa fikiro a Jesosy io fa ny tananao tsy mamotsitra mandrakizay. Voninahitra aneo anao rery eo amin'ny fiainako, ny fanahiko, ny aiko, momba manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ninona tontolo rehetra tsy tomomba ny eo amin'ny fiainanao
mahita ny tanan'Andriamanitra ikasika anao. Rehefa anazy Jakoba dia tsy azo ny Esau kitiana amin'ny sabatra zany, satria ny fanovanan'ny Jakoba ho Israely dia andiso fanantenana ny sabatra Esau ara-pandringanana. Ninninona sabatra voaforona rehetra avy amin'ny Esau amelezana anao ry Israely, tsy anaketsy ara-pahefana eo amin'ny fiainanao zany. Ninninona plano ny fahavalo mitady andravanao, tsy ambinina eo amin'ny fiainanao mandrakizay zany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, famerenana amin'ny laoniny fiombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Mahita anao sy ny firetanao amin'Andriamanitra, iotra lavitra no nanomboanao hatramin'izay. Mahita ny tanan'Andriamanitra amikitra anao ary tsy hamotsitra anao mandra-piaviny. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa zay tsy nambolen'ny ray koza izy ny Baiboly dia ongotany zany. Mahita zavatra mionkotrokotra be dia be, miala ny avinavim-po, miala ny fitsangatsangana, miala ny faharatsiana ra-pitondran-tena, miala ny avinavina, miala ny firereana, miala ny fifikirana amin'ny tany ianao. Hitako mamikitra ao amin'ny Jesosy tsara ianao. Aorin'izay miala amin'izay ny aretina, miala amin'izay ny rofy, miala amin'izay ny fanaintainana. Ireo arety mandringana rehetra mbola ao anatin'ny vatanao, esorina no amaraina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mahita ny tanan'Andriamanitra mikasika ny fiainanao le olana saribahany iny vita mora foana satria pahita fitianao Andriamanitra. Le zavatra nirina ohatra amin'ny eliny tanteraka amin'izay satria miasa Andriamanitra. Mahita zavatra mifarana ary mahita n'Andriamanitra manompoka zavatra tsara lavitra indray. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra tompo avafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy, makasitra azy amin'ny fonao manontolo. Halleluja. Sotra Jesosy. Hoaziny voninahitra, hoan'ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay eny, lay ray ny voninahitra mpanjaka mandrakizay, hoan'ilay masina mendrika ambonina izao rehetra izao, mpamorona izao rehetra izao, lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, zay raintsika ihany koa tamin'ny alalan'ny famonjena sy nanangan'ny antsika ho zanany. Ho azy noho ny famindram-pony sy ny fatokiny mandrakizay eny, ny fiandrianana, ny fanapahana, ny voninahitra, ny fahalebiazana, ny fahatsarana mihoatra ambony ny fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainantsika, amin'ny ataontsika, amin'ny zavatra rehetra, amin'izao rehetra eo mameno rehetra. Izy ene, la izy etraitraika ao mandrakizay, fiandrianana ambony ny fahefana rehetra, ho amin'ny mpanjaka ny voninahitra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, la iray mpamina fo, mpamena elo, be fitiavana, izy le atsaika ao mandrakizay, ny fiandrianana no mandrakizay, anapaka hatramin'ny taranaka fara-madimeny amin'ny voninahitra, ny fahalebiazan'ny hery, fa izy lay mendrika hatramin'ny taloha indrindra, alfa e omega. Halleluja, halleluja. Mpanjakana ianao, misandrata Andriamanitra, misandrata amin'ny voninahitra, mendrika ianao zany, ho anao rery mandrakizay. Halleluja, 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 halleluja. Was it voninahitra?
fiadanareo ane Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary mifanahy masina amen mandehana vota amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareth tsika naty